Ampitombona ao aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Vavaka ary isika isan'andro isan'andro izay dia manolotra anao Tompo ny saotra ny dera ny hatsara ny voninahitra satria hiainanay ny fitiavanao, hiainanay ny fahasoavan-dehibe izay omenao anay tsirairay avy ao amin'i Jesosy Kristy. Misaotra indrindra Tompo, atolotray anao mba hanjakanao ny fonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Atao amin'ny Isaia 42 indray ry havana no zaraina amintsika mikasika ny amin'ny lohahevitra hoe miantso amin'ny fibebahana ny Tompo. Ny Isaia 42 dia faminaniana amin'ny fanameloan'Andriamanitra ny amin'ny hamelezana ny Jerosalema. Tena tian'Andriamanitra tokoa ity tanànan'i Jerosalema ity sy ny mponinao. Ny mponinao dia antsoina hoe firenen'i Joda, dia ambaran'Andriamanitra fa zanany lahy, ary ny tanànan'i Jerosalema dia ataony hoe zafiny. Kanefa noho ny fampotsampin'ny mponina tao dia naminany ny Tompo eto ny amin'ny hamelezana azy ireo. Faminaniana ny amin'ny hamelezan'ny Babiloniana ny tanàna sy ny mponina ao. Hoy ny Tompo ao amin'ny Isaia 42 andininy 2 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary amin'izany andro izany Jehovah Tompony maro hiantso fitomaniana sy fioriana. I fioriana izany dia azo adikako hoe fitolokona sy fiaratana ary fisikinana lamba fisaonana. Amen. Ny mampiavaka an'ity tenin'Andriamanitra ity raha mikasika ny fibebahana ry havako dia ambarany eto indray ilay endrika ivelany amin'izany. Dia ao izany ny hoe fitomaniana, dia ao koa ny amin'ilay hoe fioriana na fitolokona, ny talao, ny toloko, ary ny fahatelo fiaratana ny volon-doha sy ny songotra ho an'ny lehilahy, ary fahaefatra ny fisikihana lamba fisaonana. Io izany dia fitafiana lamba malailay, fomba fanaon'ny Jiosy rehefa mivavaka sy mifady hanina, miosotra lavenona dia mitafy lamba malailay tahaka an'izany. Eto dia ny endrika ivelany miaraka amin'ny fibebahana no aseho eto ry havana. Raha amin'ny zava-misy eto koa dia ahitantsika taratra fa efa tara izany fibebahana izany, satria amin'izay fotoana izay ny Tompo dia efa tonga ao tanànan'i Jerosalema ny Babiloniana, tonga ambabo ny tanàna sy ny mponinao, ary tsisy hindrafo mihitsy. Noho izany dia tsy misy azo atao intsony amin'izany. Amin'ny fiainantsika izao izany dia misy hafatra iray lehibe koa azo tsoahana eto, satria raha tohizana amin'ny andininy 17 sy ny 18 ity Isaia 42 andininy 12 ity dia tsy mibebaka ny firenen'i Joda. Dia inona moa izany fa dia Napoleona ny hafarana, tsy namondran'Andriamanitra fo. Ary hitantsika teo amin'ny tantara fa ny taona 720 sy 500 talohan'i Jesosy Kristy dia ravan'ny Babiloniana ny tanànan'i Jerosalema, rodana ny manda sy mba ihany koa ravan'ny Beboly. Izany ry havana no mampandinika antsika ankehitriny izany fa maika amin'ny fibebahana, tsy azo angatahan'andro. Raha koa izany ny hafatra lehibe eto, tsy azo angatahan'andro. Izao ankehitriny izao tsika tsy maninona raha miteny aho hoe mbola milamina ny fiainana, dia izao tsika ny asain'Andriamanitra miova anaraka ny teniny, anaraka ny sitrapony hibebaka fa tsy hangataka-andro, fa sao tara loatra dia tsy hamindra fotsiny ny Tompo tahaka ny hita eto. Atao amin'ny testamenta vaovao raha andeha hiantoraka antsika dia izao, tena mbola fahasoavana ny amin'i Jesosy anie mahavelona antsika tahaka an'izao e. Dia mety izay koa no mahatonga antsika hangataka-andro e. Fa izao ambara matetika aza angatahan'andro izany fahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy Tompontsika izany. Fa tapoka ny
fiavian'ny tompo dia eo tsika niraisina ary havana koa dia mahireza ary havana, mahireza fa mitaonantsika hibebaka mandrakariva ny tompo. Amen. Vavakisika. Tompo, indreto izahay, aoka mba hay andinika amin'ny fiainanay tsirairay avy. Koa raha misy ota tompo, tsy ankasitrahanao, dia mba hibebahana haingana anie izany, tsy ankatahanay andro. Mba azahoanao mamindra fo aminay ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Dia amin'ny anarany nanaovana an'izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ry havako amin'ny fiadanan'i Jesosy. Amen.